baiboly? Ahoana ho amin'ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ny fiadanan'i Jesosy Kristy anie ho aminao sy ny ankonanao. Finaritra namako. Miao entindray isika noho ny famindrapon'Andriamanitra ary ny fitantanany mahagaga. Isaorana sy omena voninahitra izany Andriamanitra tompointsika zany. Tsy misy tahaka azy. Koa dia atolotra azy ny voninahitra, ny dera sy ny lasa. Androany sika dia ijery makasika ny drafim-panavotana. Ho fiatomboana ihany moa izy ity amin'ity androany ity, fa asaiko ianao isaky ny fotoana tahaka izao. Koa dia meteza mba hanana ny falianana hatrany. Angatao amin'Andriamanitra mihitsy mba hananantsika izany falianana izany, ary aza tapahana mihitsy ny fiarahantsika. Ivavaka sika. Misaotra anao zay ry rainay izay any an-danitra fa nomeno anay ny fandarana mahafinaritra, ny fafana miona tahaka izao, ary ny tombontsoa andinika izay voalasanao. Metezanao amindra fo, amafany tsy fombiazanay, amela heloka satria mpanota tsy mendrika, tsy manana ny marina, ary ny famarinanay aza dia lamba misondraha. Avelo ny fadisoko, avelo ny fadisony namako. Taio izy dia mitaia ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, omeo anay ny fanahinao masina, ampianatra anay, anoro lalana anay. Amen. Rehefa lavo tamina andikany didy folon'Andriamanitra araka ny fanambarantsika eto matetika i Satana, dia ny taranak'olombelona indray no nalaino namana hiaraka hikomy aminy, ka nohitra n'ilay mpamorona sy ny lalàna napetrany andrindra izao rehetra izao. Fahafatesana mandrakizay anefa no miandry izay rehetra mandika izany lalàn'Andriamanitra izany. Tsy nitazana fotsiny ny fahavoazan'ny olombelona akory Jehovah Andriamanitra, fa nanao drafitra mahomby izy amonjena ny Adama sy Eva mba amin'ireo taranany mandimby azy rehetra. Nanao izay ho hafa ny taranak'olombelona mba amana mivoka-dratsy ny fandikan-dalàna vitany. Nataon'izy ireo hatramin'ny nanjaitra akanjo ravina viavy, ny ampy ny fiafenana ny fanatrehan'Andriamanitra tonga namangy azy isan-kariva, ary nanilika mihitsy ny fahadisoana ho an'ny hafa fa tsy ho an'ny tenany, tsy mba nandray ny fahadisoana ho azy izy. Zany ny vahaolana hitany. Nefa tsy naharitra akory zany. Lay mpamorona ihany no afaka hanome ny vahaolana ho an'ny taranak'olombelona lavo, ary izy namorona ihany no afaka navitra sy hamonjy ny mpanota. Tsy avy tena mihitsy ny mpanota. Andao ny ovakintsika ny Jeremia 3:7-20. Jeremia 3:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Moa maova ny odiny va ny Etiopiana, ary ny leoparda va maova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Tsy havitanao ny tsara isika araka io andininy io, satria efa zatra nanao ratsy. Tsy afaka mamonjy ny tenantsika isika. Hoy ny Isaia 4:5. Fa samy efa tahaka ny olo-maloto izay rehetra, ary tahaka ny lamba misondraha amin'ny famarinana rehetra. Malazo tahaka ny ravina izay rehetra, ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Tsy afaka mavonjy ny tenantsika isika. Fantatr'Andriamanitra miloha fa efa nanamafy ny fony Satana, ary mbola hitohy amin'izany ihany izy, ka tsy bebaka intsony. Nefa na izany aza,
dia tsy naringana avy hatrany akory izy sy ireo anjely niaraka tamy satria Andriamanitra be famindrapoany zany Jehovah zany nomeny fotoana izy mba hibebana saingy tsy niaiky hatramin'ny farany tsy maintsy isy vokany anefa ny fandikany ny lalàna dia notononona ho azy ny fanjonana fa ho voamafy izy amin'ny alalan'ny anorotorona ny lohany na dia mely nomby alahatongotry Jesosy Kristy aza. Rehefa hiantony eo ambony azo fijaliana Jesosy Kristy aty aoriana. Zany anefa no teny fikasana voalohany indrindra notononona raha vantany voalavo ny taranak'olombelona. Genesis 3:3-5 izay teny fikasana zay. Koa nandritra ny taonjato maro dia naseho an-tsary zany drafim-panavotana tsy maintsy ho tanterahany Jesosy izany. Nanomboka teo amin'ny fahafatesan'ilay biby tsy manatsiny mba nahafahana nampiakanjo azo mivady zany araka ny voalazan'ny Genesis 3:1-20. Azo antoka fa nampianarina azy ireo ny fomba fanaovana fanatitra sy ny heviny matoa nahalala nanao zany ny taranak'i Adama sy Eva araka ny voatantara ao amin'ny Genesis 4:7-7. Endriky ny fivavahana rehetra nisy hatramin'izao vaninandro misy antsika izao anefa io Kaina sy Abela io satria fahita matetika ny fisian'ireo mifidy ny laran'ny Kaina. Manantena famonjena ivelan'izay nandidiana sy nosiritan'Andriamanitra. Manaonao foana araka ny eritreriny fotsiny fa tsy araka izay voalaza amin'ny Baiboly akory. Betsaka no manana eritreritra hoe rehefa manokana andro anankiray ianao fa tsy voatery andro iray didiana ho tandremana dia efa ampy zay. Tsy voatery batisa lentika fa rehefa manao batisa fotsy dia efa izy e. Ny fomba manompo azo ny jerena fa tsy ny fombafomba fotsiny. Tsinotsinona izay baiko taloha fa efa misy fanovana ho vaovao. Lasa hevitra mandany andro ny hoe fanekena taloha, fanekena vaovao tsy araka izay ampianarin'ny soratra masina. Diso anefa zany rehetrarehetra zany. Rehefa mandinika ny tantaran'ny fomba nanateran'ny Kaina sy Abela fanatitra isika, matoa tsy nankasitran'Andriamanitra ny an'ny Kaina dia tsy nilaina izay toe-tsaina mianaka be amin'izao fotoana ny tantaraina teo izay. Le toe-tsaina te hiala amin'ny lalana ny soritan'Andriamanitra azy. Ny manaraka ny soritany ihany no ankasitrany ary ny mpakatoa azy no tiany. Etsy an-daniny kosa nefa na dia vitsy aza sisa dia tsy foana akory ireo mandositra ny fomba fivavaka Kaina fa misafidy ny an-dany amin'ny Abela ankatoa ny didin'Andriamanitra. Manaiky izy ireo fa tsy misy famonjena ivelan'ny soritan'Andriamanitra ho arahina. Izay voalaza ny soratra masina ray manontolo ihany no izy. Raha voatapany na ny sasatsasany fotsiny eo amin'ny Baiboly ny raisina dia efa avy amin'ilay ratsy izy izay. Ny mpakatoa feno izay lazain'Andriamanitra no inonon'ireo sisa fa ankasitrany. Koa miezaka izy. Tsy noho ny herin'ny tenany fa noho ny fanampian'ilay pary eo ambanin'ny fahasoavany. Io lay karazany faharoa io no taomina aminao eto isaka miaino anay ianao. Araka nefa nilazaiko tany aloha dia nandritra ny taonjato maro no efa nanehoana tsara zany drafim-panavotana zany tamin'ny alalan'ny fanaterana fanatitra tao amin'ny toerana voatokana ho an'izany. Araka ny voalazan'ny Hebreo 9:15, ny Hebreo 10:1 ary ny Kolosianina 2:17 averiko ihany. Hebreo 9:15, Hebreo 10:1, Kolosianina 2:17 dia aliko ny asa rehetra ho tanterahany Jesosy amin'ny drafim-panavotana ny taranak'olombelona izay rehetra no tanterahana tao amin'ny fitoerana masina nasain'Andriamanitra naoriny Mosesy tany anefitra. Nahazo baiko anie i Mosesy
ao amin'ny Eksôdôsy 5:8 Eksôdôsy 5:8 nahazo baiko izy tamin'io andininy io tany anefitra ary naorina tao Jerosalema zany rehefa tafiditra tany amin'ny tany Kanana izy ireo araka ny voalazan'ny mpanjaka voalohany toko 9 mpanjaka voalohany toko 9 misy dikany avokoa reny fomba mpifivavahana manodidina mifanatitra naterina tao reny ary saika Jesosy Kristy avokoa no tondroin'izy ireny. Zay mahatonga ny Romanina toko 10:4 hoe Kristy no farany lalàna. Fa tsy ny sabatan'i Jehova isan-kerinandro akory no ny farana, araka ny fampianarana ataon'ny olona sasany amin'izao fotoanandro misy antsika izao. Mpamitaka mantsy Satana ka alana isika raha mankatoan'i Jehova amin'ny fitandremantsika ny didiny ary indrindra fa io sabatany Jehova io. Noho izany dia avily ny saintsika ho amin'ny finoana fa Jesosy no sabata ary tanteraka ao amin'i Jesosy ny sabata ny andro fafito izy ireo, koa dia tsy tokony tanterana intsony zany sabatany Jehova zany. Fitaka zany. Raha zay ny marina fa azo novanana nofoanana ny anankiray na ny roa tamin'ny didy folo dia la ny andro fotsiny teto ambonin'ny tany ane zany le zanak'Andriamanitra raha tokony handray aja sy voninahitra amin'ny fiankofan'ny anjely eo anatreny. Saingy tsy zay ny zava-nisy fa tsy maintsy niantona teo amin'ny azo fijaliana ihany Jesosy Kristy noho ny farany mba ho fanatanterana ilay sary ny drafim-panavotana naseho nandritra ny taonjato maro izay nanondro azy meloa ny azo fijaliana araka ny voalazan'ny Galatiana 4:4. Porofo zany fa tsy maintsy tandremana ny didy folon'Andriamanitra ka ny ainy izay nandika no manefa. Izay nandika ny lalàna mantsy no mitondra fanatitra. Soa ihany anefa fa tonga Jesosy mba ho avitra isolo ny mpandika lalàna. Saingy tsy handrisika antsika andika ny lalàna ndray izy rehefa nanavitra antsika, fa fanomezam-pahasoavana ho an'izao tontolo izao very izy ka miangavy atanandroa ireo namindrana fo mba tsy hamerina izany tsony. Zay ny voalazan'ny Jaona 5:1 amin'izao sisy izao hoe aza manota intsony. Le hoe manota dia mandika lalàna eto. Ity drafim-panavotana ity no resantsika lavalava raha sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho vita ny ray aman-dreny nefa zany, ko asaina ianao mba hanaraka izany tsy tapaka. Ifampivavaka isika mba tsy hisy fanelingelenana avy amin'ny Satana ary hahatsiaro anao manokana amin'ny vavaka ataoko isakin'izay mivavaka aho melohan'ny atory. Mba hanokafan'Andriamanitra ny masom-panahinao ane ka ahitanao an'i Jesosy amin'izay fampianarana rehetra ho avy eto. Hatreo indray ny fiarako aminao amin'ity an'ity ary manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?